Fifaliana sy ampitiavana no afana mifanatrika amintsika rehetra tafavory eto amin'ity toeran'ity androany. Ary miaraba ihany koa anareo manaraka amin'ny vatana an'izao fandaran'izao amin'ny alalan'ny aino amanjery. Lava dia lava tokoa zay zavatra niaina an'izay na dia fohy aza ny fotoana, fa maro ny zavatra nitranga teto amin'ny firenena nandritran'izay volana, herinandro, andro, eny fa na ny ora sy ny singodra iainantsika izao azy. Vita somatsara tokoa mantsy ny fifidianana izay nitanterahantsika teto amin'ny firenena iny. Tafapetraka ireo andry mpanjakana izay niainga avy amin'ny safidim-bahoaka. Izy indray moa tsy mahalala fa ny mapara no loharano ny poirany ny maro anisa ao amin'ny antenimieram-pirenena. Iza no tsy mahafantatra namotsy tsy mahafantatra fa ny filoham-pirenena voafidy ankehitriny dia ny loharano ny poirany zany dia tao anatin'ny mapara. Ny arahany rehetra nahita ihany koa fa nanao ny ezaka rehetra izahay, nanao ny ezaka rehetra isika, nanao ny ezaka rehetra ianareo solombava am-bahoaka voafidy, tsy nandry alina, tsy mipetraka atoandro, tsy nanisa ora, ary nandany vola mankarena mihitsy aza, fa indrindra nanampy akitso-po ary tapitra voatety. Raha ny tenako manokana dia tapitra voatety Madagasikara mba hanapandreseny ny filoham-pirenena sy ny solombavambahoaka avy ao anatin'ny mapara. Ankehitriny anefa dia tsy mazava, manjavonjavo, eny azo lazaina mihitsy fa maizina ny lalan'ity ny mpitondra hosoritana amin'izao toedra raha-pirenena izao. Mahatsiaro tena ho voafitaka ireo rehetra nanoana, diso fanantenana ny maro. Isika nefa tsy maintsy mandroso. Eo anatrehany zany zavatra rehetra zany, rehefa mivory ny rafitra mpanapaka ao amin'ny vondrona mapara dia ny birao nasionaly zany dia nanapa-kevitra izy ireo fa ny tenako no atolotra au prime ministre ao anatin'ny tehaka mirefotolo andraisan'ny maro izay fanambarana nataon'ny filohandremirena rajoelina zay fa ny tenany no atolotra ny natolotry ny volana politika mapara ho prime ministre zay tapaka teo anivon'ny birao nasionaly manapakevitra manapaka eo anivony zany toerana daholo raha tsika inday fandraisam-pitenena. Nanapa-kevitra ho ihany birao nasionaly ny mapara fa ny tenako no atolotra prime ministre hitatana ny gouvernement tany republika faefatra. Ary araky ny demokrasia eran-tany dia ny filopitarika ny antoko na ny vondrona politika
izay manana ny maro anisa ao anatin'ny anteniniera no premier ministre amin'ny fitondrana na ny fitantanana na ny régime parlementaire izany na ny semi parlementaire izay iainantsika ankehitriny. Tsy misy ady hevitra zany, tsy misy alaharo zany. amiko dia ny fitiava-tanindrazana no mibaiko ny fanapahan-kevitra rehetra. Tsapako anefa, tsapatsika rehetra ihany koa fa be loatra, maro loatra ny fiatsaram-belatsia. Tsy misy ny fifankatsiavana, tsy misy ny fahadiova-po ary tsy misy ny fahadiova-tsaina. Amiko sy ireo mpiaradia amiko anefa dia ny fitiavana no lehibe indrindra. Koa eo anatrehany zany rehetrarehetra zany, zavatra rehetra zany, rehefa nandinika sy namakafaka ary nandalina ny tenako dia nanapa-kevitra fa tsy isana izany andraikitra ma premier ministre izany. Eo anatrehany zava-misy ankehitriny no nanapahako an'izay hevitra izay, ary mino aho fa izay ny fanapahan-kevitra feno fahendrena, feno fandeferana zay efa nataoko sy nijoroko hatrizay ka hatramin'izao. Koa fantatro fa malahelo ianareo, nefa zao ny teneniko anareo, aza malahelo fa ny lalao mbola ho ela. Koa eto dia manolotra ny fisaorana era-po era-tsaina ireo vahoaka manerana ny nosy, ny fidy ireo solombavam-bahoaka ao anatin'ny vondrona mapara ny tenako. Misaotra ihany koa ireo solombavam-bahoaka sy ny birao nasionaly ny mapara izay nametraka ny fitsokisana tanteraka indray tamin'ny tenako. Noho izany dia ambarako androany, satria tsara fantatrareo fa rehefa mivory ny birao ny mapara dia à l'unanimité nilaza ny teny fa enao Andriamatofiloha no atao premier ministre. Efa zay ny fanapahan-kevitra ny mapara ho maly. Ka ambarako eto androany fa mamela malalaka ny birao nasionaly ny mapara ny tenako isafidy ny olona izay tokony isana izany andraikitra ma premier ministre izany. Izay no fanambarana nataoko amintsika androany. Fa dia amin'ny conférence de presse anazy tia dia vonina ny tenako amaly ny fanontaniana amaly ireo zavatra mandano an-tsainareo mpanao gazety dia mijoro eto ny tenako androany, koa raha misy fanontaniana dia vonina ny amaly an'izany. Mba mila micro le manangatanana zay olona miteny. Dia afaka miantratra ty ngamba le mpanao gazety eto akaiky eto mba ho hitan'ny olona ihany koa. Nitsakandrena Vontsova amin'ny radio Vontsiva ny fanontaniana hoe tamin'ny nisy ny feonanao tamin'ny filoham-pirenena zany ny andro vitsivitsy teo zay, inona no votoatiny dinika efa nanontaniana an'izay ihany izy teny rapam-panjakana teny Avoloha fa ny version avy aty aminao zany no andrasana. Ya, ny dinika
natao tao moa dia zay ny teneniko hoe ilaina raha tena te hampandrosoan'ny Madagasikara tsika, raha tena tiatsika marina itsy firenentsika ity, dia tokony tsy hifamitaka, tokony adio fo, tokony adio saina eo amin'ny fanapakevitra azy eo raisiny, indrindra eo amin'ny fitantanana ny firenena. Tamin'ny alatsinainy tokoa no niona ny tenako sy ny filoha tamin'ny alatsinainy maraina. Raha hitatsika ny fandaharana ny fotoana tamin'ity herinandro ity dia tamin'ny atalata no anifidianana ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Ny resaka tao anatin'izany natao anisany dia ny hoe ny fanolorana any Ramatoa izay présidente ny Assemblée nationale l'ankehitriny ho filohan'ny antenimieram-pirenena. Raha voalaza fa famille politika iray isika, raha lazaina fa fianakaviana iray isika, sy ekena ny ifamitaka sy ifamely ao anatin'izany fianakaviana zany. Ahoana hoy ianareo ny fahagagan'ny vahoaka, ny fahagagan'ireo olona zay nanomana ny filoham-pirenena? Raha natsapa hoe amorona indray an'izany majorité présidentielle izany, ary ao anatin'izany majorité présidentielle zany dia ny faninana tamin'ny tena tamin'ny solombavam-bahoaka indray na le tsy miaraka nanoana ny ray fo no manolotra any olona ifaninana amin'ny Ramatoa ministre zay présidente ny Assemblée nationale l'ankehitriny. Anisany noresahany zany hoe inona moa tsy majorité présidentielle ity? Efa reto anie ny majorité présidentielle, reo anie no miaro, reo no nampandany, reo no mitotototo, reo no nandeha tany anaty ala rehetrarehetra tany. Fa ny olona izay nifaninana taminao indray androany no lasa namana, fa ny olona tena namana no alaina fahavalo. Iravalo, mouvance mialatsiny indray androany no amena satroboninahitra, ary anisan'ny teneniko tamin'ny filony hoe lazaina hoe tsy mifanaraka tsy miady isika, nefa mifihetsika sy ny zavatra atao rehetrarehetra dia mifanipaka amin'izany zavatra rehetrarehetra. Vao tamin'ny asabotsy teo, mbola tsy herinandro koa zay, dia voalaza fa misy an'izany filoha amboninahitra an'izany atao hoe azo velona zany, nametraka ny député any mouvance zay mpifaninana tsy fahavalonay reny olona reny, fa misy principe politique tokony ho apetraka eto amin'ny firenena. Betsaka ny député eto, vitatsika eto anatin'ny tetezamita ny lalana makany Faratsio, any amin'ny faritry Faratsio iny, ao anatin'ny miara-miasa amitsika zany. Maninona tsy tany nitokanana dia nametraka amin'ny député atsika tany. Betsaka ny asa nataotsika teto amin'ny tany sy ny fanjakana sy ny firenena, fa any amin'ny olona ny faninana indray no apetraka ny satroboninahitra, dia valalanina ny tena, mametra-panontaniana ny tena eo anatrehan'izany zavatra rehetrarehetra. Hita boky zany, hita pirenena, hitatsika amin'ny eno amanjery rehetra. Manaraka zany iza ny olona miaraka amin'izany atao hoe olona eo amin'ny fitondrana ankehitriny zany, valalanina ny tena.
eto tsy misy za tsy manana fahavalina izay izy fa le fomba fanaovana politika mihitsy no tsy mety ary tokony amoarina tokony voainy aingana de aingana mialatsiny a fa ny olona teny ambony pilipitra olona nangataka ny disqualification an'le filoham-pirenena ankehitriny no milaza ndray hoe anoana anampy mitovy ny programme de ahoana ho ianao am'izany ny olona mivory tato amin'ity Carleton ity zay nilaza fa mpangala bato i Erika Mapianina tsy mendrika filoham-pirenena i Erika Mapianina tsy azo itokisany Erika Mapianina zany ny zavatra ny soty eto amin'ity ny teninay hoe mitovy ny programme anay anoana anazy izahay ny programme amin'ny faralaram-bato ve zany nitovizana anay ankehitriny tsy mety aminay zany fanaovana politika zany tsy mendrika eo amin'ny malagasy izany fomba fanaovana politika zany Andry Rajoelina rehefa misy zavatra tsy mety de mijoro vonona ny joro ary ijoro hatrany makany tsy mety amin'ny Andry Rajoelina amin'ny fampetsara velatsy zany ny antony tsy anaovako prime ministre zany ny antony tsy andraisako andraikitra ao anatin'ny gouvernementa zay hipetraka eo satria tsy mety amiko izany trangan-javatra rehetrarehetra eto amin'ny firenena zany laza namany tao inona zavatra nitranga zay ny zavatra nitranga inona zavatra niseho ary nilaza tamin'ny filoha ny zavatra sy ny fihetsika ataonareo io amotika animba ary andrava nyity fitondrany ity ny avy any ivelany mandrava nyity fitondrany ty fa zao isika reto ny vahoaka maro anisy nandany fotoana nanao niezaka rehetra mba ampandany any filoham-pirenena tsy reto olona reto mba saitsainy mba alany laniny alaliny kely tsy reto olona reto tsy Andry Rajoelina mihitsy ny eritreritra na de ray segondra azy miaka fahavalo any Erika Mapianina fa kosa ny fihetsika misy ny zavatra mitranga aseho any anankilany dia efa maka fahavalo tanteraka any Andry Rajoelina sy ny mpiaradia aminy zay ny zava-misy ankehitriny manao antsoavy ny tenako mba dinio sy lalanio lalina ihany raha mbola matahotra an'Andriamanitra isika misy ny atao justice divine ary zany de miteny hoe le succès qui aveugle ne dure jamais soyez lucide mon ami soyez lucide fantanina manaraka Carrera 900 avy amin'ny l'Express de Madagascar fanontaniana telo avy hatrany anisan'ny politika avoizin'ny filoha Mapianina ny hoe fisokafana amin'ny hery rehetra amin'ny Mapara no manendra prime ministre ekeny Mapara ve ny fidiran'ny mpifaninana taminareo Mapara sy tamin'ny filoha Mapianina ao anatin'ny gouvernementa manaraka fanontaniana faharoa misy ny resaka mandeha hoe mieritreritra hanolotra prime ministre ihany koa ireo ao anatin'ny plateforme ny majorité présidentielle ahoana mety mieritreritra Mapara mahakasika an'izay fanontaniana fahatelo farany azo everina ve hoe Mapara no mpanohitra amin'ity fitondrana ity le filazana aloha hoe amin'ny fiainana tsy afaka atao mihitsy ny misikosiko hoy zany mazana indrindra zany matanjaka indrindra aty amiko ny hery ny voninahitra ary ny fahefana tsy azo atao an'Andriamanitra rery ihany zany fa tsy an'olombelona
ka ny filazana hoe aty aminay ny majorité présidentielle totra ny lasa minorité présidentielle an'ilay izy raha tena majorité tokoa mantsy dia tokony ny avy any amin'ny majorité ny lany président ny assemblée nationale raha tena majorité tokoa mantsy dia tokony azon'ny zareo daholo ny vice président anakeniny samy médaille d'or tamin'ny jeux olympiques atao Tsimbazaza dia azony mapara avokoa médaille d'or 6 sur 6 ary lasa 7 sur 7 izy androany 8 sur 8 satria bureau permanent rehetrarehetra dia ao anatiny mapara mantany ianao ry namana mpanao gazety teo hoe azo eritreretina ve hoe ny mapara ho mpanohatra zao ny anteniko amizay ny vahoaka tsy adalo mbola tsy niteny aka ny loka ny vavako atre tsy Andry Rajoelina na mpiara-miasa amin'ny Andry Rajoelina reo na reo député reo no namoaka vava na nandeha niady na nanangana fahavalo an'izany atao hoe majorité présidentielle zany reto ny allié politique azoko lazainy hoe naturel marary mitomany reo député reo ny olona nitaritiny reo député rehetra reo amin'ny toetra raha misy ankehitriny reo ny nampandany reo ny totototo misy toerana tsy tonga ny filoha ankehitriny fa reo no nandeha tany ka ny filazana hoe anohatra fa iza ny manohatra ankehitriny ny maparany ny toeriny ny maparany ny hoahilike ny maparany ny dakany tsy mahafinaritra ny mapara mihitsy no mandeha mijery hoe ianao indray no manambitamby ary amin'ny olona le loka alikana nanopa sa zay ndray ve mifanaovana politika andao samy anopa daholo dia aveo atsoina zany zay ve zany le fomba fanaovana politika vaovao tia napetraka hoe zay manohatra indray zany ny lasa mahazo vahana ka ny zavatra tiako lazaina dia zao tsy ny mapara mihitsy no hitady ny toeran'ny mpanohatra ao anatin'izany fitondrana zany tsy mapara mihitsy no maka fahavalolona fa misy atokony olona ny maka fahavalo any mapara zay ny zavatra misy ankehitriny laza ny fanendrena prime ministre isika teo hoe misy vondrona anolotra prime ministre hafa dia ozy izy zao hoe iny ray ary zany zavatra any fa misy olona tena mahay eto amin'ity fireneny te anolotra hoana anolotra inona anolotra roviana efa mazava ny lalam-panorena ny lalam-panorenan'io dia tsara fantatsika rehetra fa anisan'ny tanjona sy ny defi napetraky ny fitondrana tetezana ny tenako zao amin'ny mahafilohany tetezana hitana no namaritra ny zavatra tiana ho apetraka eto amin'ny firenena ity anisan'izany so zavatra iainantsika zao anisan'izany hoe zay vondrona mahazo isam-bady be indrindra ao anatin'ny solomavambahoaka no manolotra prime ministre ka tsy azoko zay eritreritry ny lafaly ny prime ministre efa manome tsodrano ny borao any mapara tapaka reo androany atolorin'ny prime ministre tapaka reo rapitso atolorin'ny prime ministre tsy misy ady hevitra zany tsy misy ady varotra zany zay no mahakasika an'iny mikasika ny fisokafana valalanina ny tena ankehitriny maren'izay raha misy mpiara-miasa tsy olona ho any fahavalo eto amin'ity firenena ity raha misy olona ray na roa mo manana ny trake fa viatsy na viatsy tsy jerevana ny toko politika inona ny problème zany raha ampidiranao anatin'ny gouvernement fa mifaniliana tanteraka an'le olona tena nanampy zay ny teneniko hoe maro ny diso fanantenana
ankehitriny ka zay ngamba no valiteny meko any namana avy eo amin'ny express moa izay tamin'izay fanontaniana hotelo farany angambany. Eravanao tompoko Andriamatovo Solra Johnson avy eo amin'ny Courrier de Madagascar i Masindi. Fanontaniana anankitelo ny voalohany aiza ho aiza ny mampara sy ilay hoe réconciliation nationale effective. Firy ny toerana angatahany mampara ao anatin'ny gouvernemanta manaraka. Misy ny feo fa hoe amapolo ny isany. Ianao angamba no antaniko an'izay hoe aloha mba ianao no amaly satria ianao ny filohan'ny mampara tokoa. Firy le isan'le ministera tadiavinareo. Ny fahatelo farany rehefa nandà ilay fanendrenanao premier ministre ianao izy ary ilay tena premier ministre tokoa avy ao amin'ny mampara. Misaotra tompoko. Ya mikasika an'ilay hoe gouvernement tamony lazaina tao mikasika an'ilay réconciliation aza ampitovina mihitsy ny resaka pardon ny réconciliation tsy mitovy zany zavatra rehetrarehetra. Efa tsy zatsony ny tatana fa alohany amin'izay mitatana ankehitriny no anontanianareo an'izany satria samy manana ny lalany soritany ny mpitondra tsirairay avy. Matoa ny tetezamita naharitra nandritra ny 5 taona areto ny tiako lazaina aminareo. Matoa Andry Rajoelina mbola mitafatafa midinidinika nanao fandrana ny fahefana ara-pomba démocratique dia satria tsy nanao ratsy Andry Rajoelina. Tsy misaoty Andry Rajoelina. Eto foany Andry Rajoelina. Farafilo pirenena manao ratsy milaza aminareo fa mitsoka na mandeha sambo na mandeha tseky io na milomano mihitsy mitsoka miala amin'ity firenena ity. Zany ny zavatra mba tiako apetraka eto amin'ity firenena ity hoe mba hisy ny fifandimbiasam-pahefana ara-demokratika amin'ny fifidianana zay atao mifandimby eto amin'ny firenena. Mikasika ny hoe seza ny maparany tsy miady hoe meo anay zao na firy tsy ady seza io fifampiresahana fandresen-dahatra ary jarevana daholo koa ny olona izay apetraka eo anivony zany gouvernement tianao apetraka zany. Fa zao kosa ny tsy azo adiny. Misy ny règle démocratique eran-tany. Ny règle démocratique dia zao. Misy ny mpifaninana amin'ny fifidianana. Misy ny antoko na vondrona antoko mandroso amin'ny filoham-pirenena zay hovidiny ny vahoaka. Ka eto dia mba gaga zany miresaka an'izany sezy zany tsika satria rehefa nandresy ny filoha zay natolotra ny toanana ny mampara dia mazava ho azy fa ny mampara ny manao ny gouvernement. Ny mampara mijery an'izany ouverture zany aleo azava tsara ny resaka. Ao anatin'ny lalàna dia milaza ny hoe le président de la République nomme le premier ministre présenté par le parti ou groupe de partis majoritaire à l'Assemblée nationale. Iny zany tsy sivitra. Zay premier ministre ao atolotry ny mampara eo nomme le premier ministre présenté formellement. Tiany taratasy, tiany premier ministre dia nomeny ny filohan'ny république. Fantatro fa betsaka amintsika amin'ny lalàna fa patrivina ihany. Fa zao le premier ministre présente les membres du gouvernement au président de la République. Zany hoe le premier ministre io tsy io akory nomeny olona avy any hoe ty mba ataovy ministre fa io premier ministre io no mandrafitra ny gouvernementa zay atolotra. Karaha misy olona manana ny teo anao ministre dia io premier ministre atao io no tsy maintsy ny présenté
fa tsisy olonao zany hoe présenté na viatsy na avaroa fa tsy maintsy ny prime ministre no miprésente any gouvernementa eo anatria any filohan'ny république ka tsy any amin'le hoe isa sezitsika zao na toerana fa ny tsika dia zay mahasoa ny vahoaka zay mahasoa ny tanindrazana zay olona afaka apetraka ao anatin'izany gouvernement zany dia ho apetratsika avokoa zay nga mandeha fantaniny seto sa mbola misy tsy voavaly daholo